Anio talata faha-20 volana Febroary, taona 2024. Evanjely masina nosoratan'i Marka, nalaina tao amin'ny toko 9, andin'ny 4 ka hatramin'ny 120. Mitandrema ianareo, fandrao azon'ny lalivain'ny farisianina sy ny lalivain'ny Herôda. Tamin'izany andro izany, nanadino sy nitondra mofo ny mpianatra, ka tsy nisy afa-tsy mofo iray monja teo an-tsambo kely. I Jesoa kosa nananatra azy nanao hoe, mitandrema tsara ianareo fandrao azon'ny lalivain'ny farisianina sy ny lalivain'ny Herôda. Dia niara-nihevitra izy ireo ka nifampilaza hoe, noho isika tsy manana mofo izay, Fantatr'i Jesoa nihevina ka hoy izy taminy, ahoana no heveranareo izay tsy fanananareo mofo? Mbola tsy mahazo hevitra sy tsy mahazo saina ihany va ianareo? Dontony ny fonareo? Mana-maso fa tsy mahita va ianareo? Ary manan-tsofina fa tsy mahare? Ary tsy mahatadidy va ianareo? Raha nizara ny mofo 5 tamin'ny olona 5,000 aho, firy no sobika feno ny sombitsombiny sisa tsy lany nangoninareo? Dia hoy ireo taminy 12. Dia hoy Jesoa, ary raha nizara ny mofo 7 tamin'ny olona 4,000, firy no sobika feno ny sombitsombiny sisa tsy lany nangoninareo? Hoy ireo 7. Dia hoy izy taminy, ka nahoana ary no mbola tsy mahalala ihany ianareo? Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy.